mafy ny match ny fanenana taminazy fa zany hoe zay koa efa niomana maki manko malaza kely fa mailaka dia efa niomana hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany zay satria tsy maintsy natrehany renirehitra reny. Za nahita hoe fikoropana ilay izy fa afaka renina amin'ny manaraka. Ny azoko ambara hoe nanome ny rehetra zay, nanome ny rehetra mihitsy satria vonam-pirenena narovana dia enjany zany miaro vonam-pirenena zany dia efa nanome ny rehetra zay dia inona ny résultat. Be ny zavatra ho an-tsanainy satria zay manko zao efa tonga dia misy hoe repos kely fotsiny dia tonga dia mireprendre entraînement. Fananana eto toerana aloha zany zao niverina vao vitsy amin'ny fahavalon'ny volana jiona niverina amin'ny lalao daholo indray ny ekipa rehetra na ny top 12 io na ny vehivavy. Ao anatin'izay dia misy notoliana tsorina marina fa raha le ekipa teo iny folony tamin'ny herintaona ny tsy nanao tsony tamin'iny ekipa iny, zany hoe misy ny maratra misy ny tsy afaka noho ny asa dia izay no nahatonga an'ilay fivana. Dikan'izany mety mbola hisy hiova koa ny andeha ho any Dubai arakaraka ny disponibilité ny mpilalao. Ny hoe resaka expatrie nanoa zao anisan'ny titulaire antsika tamin'ny farany teo fa tsy tonga izy expatrie izy. Voalondohan'ny volana septambra moa izy fahazarantsika moa zany hatramin'izay dia hoe telo volana mialoha no manao fanazara-tena fanomanana. Fa na izany na tsy zany zareo dia efa manao fanomanana any amin'ny clubany. Ngamba mino fa Dubai raha mbola tsaratsara kokoa inona ilay ekipa par rapport amin'ny hoe fananantsika fotoana anaovana préparation.